nareo e efa ho bonjour maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. nambarany sefafita ao anatin'ny fanambarana farana voakany fa mikady endrika ivelany fotsiny ihany ny fitsarana malagasy hatreto fa tsy hita mivaingana ireo fanovana fomba fiasa natao. Tokony foanana ihany koa ny haute cour de justice fanambarana izay nanaitra sy namampametra-panontaniana ny mpanara-baovao. Tsy manaiky ny fikasana amadiana ho tsena ny fitoeran'ny fiara eo anoloan'ny tsenany Anosy-be ny mpivarotra eny an-toerana. Androany nisy ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo. Tsy mitsahatra mitotongana ny CAP Arena Café eto Madagasikara tato anatin'ny 2020 taona farany. Antony maro no mahatonga izany mba fanamdiana natao. Efa misy ny vahaolana saingy miandry ny fampiaran'ny fanjakana izany hoy ny tompony andraikitra. Ho tanterahana mandritry ny 3 andro ny andehan'ny faharoa an'ny rally module izay karakaran'ny FMMSAM. Mpandray anjara maro ihany koa no andrasana amin'izany. Maresaka iraisam-pirenena eo amin'ny ofisin'ny États-Unis ny sasy ara-toekarena ho an'ny Iran taorian'ny fampiatoan'ny Téhéran ny ampahany amin'ny fifanarahana ankatoavana anenana ny tahiry uranium fampiasa amin'ny fitaovam-piadiana nokleary. Nanditiny ireo avitra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV kaminazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nambarany sy efa fito ao anatin'ny fanambarana farany navoaka ny famikajy endrika ivelany fotsiny ihany ny fitsarana malagasy hatreto fa tsy hita mivaingana izay fanovana ny fomba fiasa natao. Tokony ho foanana ihany koa ny haute cour de justice fanambarana izay nanaitra sy nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao. Rarysona ihany. Mikajy endrika ivelany fotsiny fitsarana malagasy ankehitriny fa tsy hita sy tsapany vahoaka mivanta ny fanovana ny fomba fiasa. Io no nanomboan'ny sefafiny fanambarana farany izay nataony. Tsy araka ny fampanantenana nataony nandritra ny fampielezan-kevitra ny zava-misy iainan'ny vahoaka ny amin'ny fanovana ny eo amin'ny fitsarana ho hatrany ity fanambarana ity. Isan'ny nanaitra sy mampametra-panontaniana amin'ny mpanara-baovao maro nambaran'ny sefafi ny amin'ny tokony hanafoanana ao anaty lalam-panondrenana ny HCJ na ny haute cour de justice izay andro fitsarana afaka mitsara ny mpitondra eto Madagasikara. Raha ny zava-nisy anefa dia ny sefafi no isan'ireo niady mafy tamin'ny fotoan'andro ny takinany sy ny fitsarana tsy mitanila eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ny amin'ny tokony hananganana araka ny voalazany lalam-pandrenan'ny Repoblika fahefatra ny HCJ. Nahoana no ankehitriny indray no mitaky ny hanafoanan'izany ny sefafi. Raha tsy ahivina dia ny faranen'andro teo no namohan'ny sefafi ity fanambarana nataony faranty. Fatrano fivarotana vita amin'ny hazo miisa 2.70 kila ny afo alina tetsy Ambodivoana ao an-damosiny fivarotan-tsolika total. Tsy nisy ny ainana fohy toraka izany ihany koa ny olona naratra hatreto ary hatramin'ny izao tsy mbola fantatra mazava ny atombohan'ny afo. Rarysona ihany. Tamin'ny 7 alina no nanomboka ny rehetra ny afo tamina trano fivarotana enta-madinika iray vita amin'ny hazo tetsy Ambodivoana an-damosiny fivarotan-tsolika total alina. Vetivety dia nihitatra ny afo noho ny tsiokan-drivotra ary nanamora izany fitarany afo izany ihany koa ny fisian'ireo trano fivarotana teny an-toerana izay vita amin'ny hazo avokoa. Efa tamin'ny 12 alina mahery tany ho any vaovao fety miteraka ny afo. Tsy mbola fantatra hatramin'izao ny tena ny atombohan'ny afo. Trano fivarotana misy 370 no kilany afo tanteraka. Tsy mbola fantatra ihany koa hatramin'izao ny totalim-bidin'ny fahasimbana hoy ny lehibe ny tsena. Satria tsena ray no miavian'ny loza tsena anankiray. Ary efa nantany atao amin'ny total nantany amin'ny manodidina
dia nilaza zareo fa io tsena raha io mihitsy mareko dina ty ampiandohana aloha fa ny eto amin'ny brokateur dia tsisy matory eo anatina tsena dia teo amin'ny firy tafo teo eo zany no vidy telo amin'ny fitopolo pavillon telo amin'ny fitopolo miarambony tsisy ainana foy tsisy naratra lama tsara tsisy very tsisy zavatra very. Ny fisian'ireo trano vita amin'ny hazo tsy ara-dalàna ny orina teny an-toerana no isan'ny nambaran'ny sevoky tany Ambodivona ho nahasarotra ny famonoana ny afo. Fanety dia mifanety ngamba nozy zay hoe tsy arakaraky nametra anjareo azy tany aloha fa lasa mihety be metery zany dia tsy hoe zay akory no nahatonga an'ilay firehetana fa le mety mahasarotra ny famonjena koa ngamba zay dia fahaterian'ireny izy tiny dia fahaterian'ilay toerana. Olana amin'ny famonoana ny afo raha nambaran'ny mpamonjy vonany fa simba ny fodrafitrasa toy ny fantsona fanovozana rano izay efa potika avokoa ny 700 eto Antananarivo renivohitra. 400 monja ireo fantsona fanovozan-drano amin'ny fotoana izay isian'ny loza na ny atao hoe bosy sy poteau d'incendie mariny etoana fa 30 taona lasa dia avoroeny noho izay nisany zany hoe 5 sy 200. Vanim-potoana mora mampitatra ny afo ny vanim-potoana tahaka izao raha ny fanazavany avy amin'ny mpamonjy vonatrano ka tokony ho samy tompona andraikitra ny tsirairay amin'ny fitandremana ny fampiasana ny afo sy ny herinaratra. Raha tsy ahivina, firehetana roa lehibe sady izay no nisy teto amin'ny firenena tamin'ity volana May vao ny atomboka ity dia nita ny fanadina sy ny tetsy Ambodivona alina ity. Fa nanao fihetsiketsehana nanomboka omaly arivaka mitoy ihany keo maraina ny fokon'olona ho an'ny zato atsinanana ny amin'ny amerenana ny lalakely izay evezivezen'izy ireo nisy namefy. Laza kosa ny solotenan'ny tompon'ny tany fa afaka manao izay tiany atao amin'ny tany Rarsona ihany. Nampiseho antota taratasy miraikitra ny fifanarana natao teo anivon'ny fokon'olona sy ny tompon'ny tany solotenam-pokon'olona nandritry ny hetsika nataon'ny fokon'olona teny anosy zato atsinanana io marana io ho fangatana ny andravana ny tamboho amin'ny lalakely fivezivezen'izy ireo. Ity zany ny taratasy fanarana nataon'ny Andriamatoa Akbaraliosena izay solotena ny fianakaviana Kozema tamin'ny fokon'olona. Solotena ny fianakaviana Kozema dia misy point maromaro ireo manomboka 1, 2, 3, 4 dia tsy nisy zavatra nitanterahany zany ireo. Ny zavatra feo anatin'ireo moa zany dia ny lalana sy ny kanalina ihany kanefa mandraka ankehitriny rehefa vita ny fanatanterahany ny fanondrenany antony trano lehibe tony sy mifanotorana ny taniny dia tsy nataon'ireo fifanarahana izay fanarahana tamin'ny fokon'olona ireo. Fokon'olona nefa dia tsotra ihany dia tavin'ny fokon'olona tsy mitady ninona ny fokon'olona afa-tsy zavatra mifanarahana tao anatin'ity dia ny lalana sy ny kanal. Ity taratasy ity dia ara-dalàna ary enregistre io ny tao amin'ny fokotany nanosy zato atsinanana voalohany nanao ny vizany dia io ihany koa ny régalisation tany amin'ny commune nosy zato andrefana. Mitaraina ihany koa ireto fokon'olona fa hatramin'ny nanatofy an'ilay tompon'ny tany ity tanimbary no vidiana ka nanorenana toerana fitehirizany ity dia lasa dibo-dranona fonenan'ny olon-tsotra na ny toeram-pianarany ankizy eny an-toerana. Tonga niatrika ny fokon'olona ny solotenan'ny tompo-tany ary toy izao ny nambarany. Dia tamin'ny voalohany kosa aloha tsara mahafantaranareo fa tamin'ny voalohany zany dia namena lalana ilay olona satria mbola tsisy ninina teo. Fa noho nefa tapa-kevitra izy zany hoe ampiasa anao an'ilay projet amin'izay dia nanjary izy nisy fefy io dia io foana moa ny olana tsy voalohany ange olana io efa maromaro dia izay ny antony mahatonga anazy namefy anazy. Dia tsy afaka mamefy ny taniny ve izy. Io trano dépôt aloha zao io. Dia tsy afaka mba mampiasa ny zony ve satria izy ny vidin'ny tany ve izy dia tsy afaka mampiasa ny zony.
Laza nitondra ny fangatana ireto fokon'olona ireto amin'ny tompon'ny tany ihany koa ilay solotenan'ny tompon'ny tany. Rehefa afaka izy teneny tonga aminazy dia afatra dia hoe rehefa fonzay tenentsika izy. Tsy tonga tamin'ny fotoana ny fanomezana tamin'ny fokon'olona tamin'io maraina io ny solotenan'ny komina Antananarivo renivohitra ka tsy nahazom-baovao momba ity fifanolalana ity. Ny fikaroham-baovao nataon'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM no ahafantarana fa misy 440 amin'izao fotoana izao ireo toerana nototofana teto Antananarivo renivohitra sy manodidina nodiny ny ampipany amin'ny maradalàna na tsy ny fanotofana izay natao. Mbola tsy fantatra noho izany na nanaraka amin'ny fenitra sy ny lalàna velona na tsy ny fanotofana ity tambary tsy hanao izato atsinana ity. Fa tsy manaiky ny fikasana amadihana ho tsena ny fitoeran'ny fiara eo anoloana ny tsena Nosbe ny mpivarotra eny an-toerana Andohany nisy ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo. Herinandro vitsy izay nandeha ny feony amin'ny fikasany eo anivon'ny komina hamadika ny parking eto anoloan'ny tsena Nosbe ho tsena afindray. Manoloana io nanatotosa fihetsiketsehana ny mpivarotra ety an-toerana mandany ny fanatanterahana izany. Tsy tia Nosbe ity izany tsy hoe Nosbe rery fa mifaritra rehetrarehetra atany amin'ny faritra avadaka ny faritra atsimo dia mitondra entanety daholo. Ka raha tsy misy olo izany ny toerana asin'ireo ny tomobila tonga eto dia inona moa no atao no anay koa izany raha ohatra hoe lasa ohatran'ny tena be asotro izany tia Nosbe ity dia tena fahavoazana be ho anay ity satria izay mpivarotra dia mila parking ary mivarotra rehetra mihitsy mila an'izay. Manaitra ny tompona ndraikitra araka izany ireto farany ny anafoanana izay fikasan'izay. Le parking atao tsena mihitsy izany no tena manana tsy haika ane parking atao tsena satria raha ohatra tia ohatran'ny tena be asotro ane tsisy parking dia ny mpivarotra ao anatiny miteraka fahavoazana mpividy koa. Eto Nosbe izany dia na mpividy na mpivarotra na mpitoretana dia mila parking daholo ka raha tsy misy izay inona moa mahatsena ny tsisy ty raha ohatra tsisy parking zay zany mba angatahanay mihitsy izany hoe amin'ny tompona rehetra rehetra. Raha misy fikasana izay dia mahatsara dia fikasana izay aleo mapetraka parking ihany amin'ny parking to. Nisafidy ny tsy aneo hevitra kosa ny lehibe ny tsena manoloana ity raharaha ity raha nanton'ny mpanao gazety. Mampametra-pantaniana ny tranga tahaka izao. Namidin'ny komina indray ve ny toerana fiantsonana fiara eto Nosbe ity tranga izay mitovy amin'ny famarotana maro teo aloha tahaka ny parking navadika ho tsena teo Analakely sy ny maro hafa. Vavato milanja manodidina 500 taona no ahina iotsaka eny Andoharano Tsimbazaza. Efa nisy ireo fianakaviana nifindra nanomboka alina. Ny herinandro ho avy izao kosa no ho tanterahana ny famotehana ny vato hoy ny tompona andraikitra miantarandriana. Ahina iotsaka ity vady be milanja 500 taona eto amin'ny fokontany Andoharano Tsimbazaza ity ankehitriny. Maro ny trisaka amin'ny vato araka ny tatry ny BNGRC taorian'ny fitsidiana teny an-toerana. Any amin'ilay vato izao atahoranay hoe irodana aty dia iotraka ny tranonay fa mangataka fanampiny mangataka izay mba hamakina an'ilay vato izay mbola mijanona fa satria mbola tsy manomboka ilay asa dia mbola tsy mifindra aloha izay fa rehefa manomboka ilay asa dia afaka mifindra izay. Ka raha ohatra hoe izay hiala nefa ilay tanàna mangingina ny entanay atahoranay ho lasan'ny olona dia aleo aloha ny andray andraikitra ilay mpitondra fanjakana izay vao hiala izay zany. Any roa zany izy ohatran'io koa zany tery ambony tery dia nirodana dia efa lasa aty ambany aty dia nanaraka ty taty ambany. Raha io zany zao satria tsy hipetraka fa tsy mety fa amin'izao fandeha izao amendrena zany dia midona nyty vato aty dia mety tafatsy ambadika zany dia mety didetsany sahala amin'ny anankiray dia indray zay ato ambany ato mihitsy nijanona rehefa vakina manko zany le atao. Tafo ampoly no ahina ho voakasika ity vato ity ny herinandro ho avy izao ankilany no hanomboka ny fanapoahana izany. Raha nijerena amin'izay dia eo amin'ny trano 250 eo. Ny efatra amin'ireo ny tena tandomondroza tanteraka dia eo amin'ny fianakaviana 80 eo ary eo amin'ny fianakaviana 12 eo le tena ao amin'le efatra. Io sady voalohany faharoa io ihany satria io vato io tsy teo no mipetraka fa tery ambony tery dia nikorisa dia teo.
Itoy manomboka ny alatsinainy ho avy izao ihany koa ny fanesorana ny mpona mandidina araka ny fanazavana trany. Aratra mandidina ny 3 volana ny asa, tsy fantatra hatreto na amin'ny alalan'ny dinamite artisanal ny anapohan'izany na amin'ny alalan'ny tanana ihany. 7 ny isan'ireo obtehana. Ankoatry eto Andoharano, maro ireo toerana hafa misy vato atahorana iotsaka taky ny ao avaratra Ankatso ambanina Pamarinana, Andriafanambojanaary, Tsimihaloanjafy sy ny maro hafa. Fa mandeha miandalana ny fanarenana sy ny fanamboarana ny rovan'ny Manjakamiadana ny lapan'ny Praiministra. Ankoatr'izay dia mitohy ihany koa ny fametrahana paikady mahomby sy ny fomba fitehirizana ireo entana ao anatin'ny lapa. Misy ny fiara-miasan'ny fanjakana malagasy amin'ny UNESCO amin'ny fanatanterahana izany. Michela Ronaldo. Fanarenana amin'ny laoniny ireo vakoka, isan'izany ny rovan'ny Manjakamiadana, ny lapan'ny Andafy Avaratra, ny lapan'ny Praiministra, isan'ny tanjona napetraka ny fitondrana ankehitriny. Efa mandeha ny asa raha ny fanazavana, isan'ireo manampy ny fanjakana amin'izany ny UNESCO. C'était de bons moments pour échanger sur les processus de nos interventions. Fotoana izao ifampiresahana ny paikady rehetra amin'ny fitohizan'ny asa, indrindra mikasika ireo musée. Ny lapan'ny Praiministra mandeha ny asa, mila fanomezan-dalana izahay amin'ny fanomezana ny asa antony ny fitsidiana androany. Conservation des objets du palais de la reine, c'est ça. Ankoatry ny fanarenana raha ny fanazavana, efa misy ihany koa ny fitadiavana fomba fitehirizana ao mahomby ny entana tao anatin'ny lapa. Amin'izao fotoana izao moa misy ny fiara-miasa amin'ny zareo amin'ny fanavaozana ny lapan'ny Andafy Avaratra, lapan'ny Praiministra, dia izay no anisan'ny resaka ito zany ny fomba fitehirizantsika an'ilay objet de collection izay mipetraka amin'ny musée io sy ihany koa ny tohan'izay fiara-miasa izay. Nisy io maraina io ny fitsidihan'ireo tompona ndraikitra anivon'ny UNESCO ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, fitsidiana izay niompana betsaka amin'ny fitohizan'ny fiara-miasa. Fa miroborobo tanteraka ny sehatry ny fivarotana rakikirana rakitsary piraty amin'izao fotoana izao. Tato anatin'ny 3 volana voalohan'ny taona anarivony ireo DVD sy CD ny gazany teo anivon'ny brigade anti-piratage. Biantarandriana. Tao anatin'ny 3 volana, mahatratra 307 ny isan'ireo DVD misy rakitsary sy rakikira pirate araka ny antotanisa teo anivon'ny BAP na ny brigade anti-piratage. 5 kosa ireo mpivarotra voasambotra, 4 tamin'ireo nahitra ponjavonjy maika. Maneho ny fahazoany sehatra ny fanaovana pirate vahany io io, anton'izay ny tsy fahafantarany maro ny fidirana amin'ny ara-dalàna raha ny fanazavana. Ny olana kely fotsiny zany mandroso ny teknôlôjia zao dia miova ny support ny faux et contrefaçon eto amintsika. Ny fidirana amin'ny ara-dalàna zany eo amin'da dia manome fahazahoan-dalana hampanofa hatramin'izao aloha ny zavatra efa misy mampanofa CD dia mahazo autorisation avy any amin'ny commune aloha zany voalohany indrindra ilay olona amin'ny local ivarotany, dia faharoan'izay mahazo autorisation avy any amin'ny OMDA dia mandoa ireo dévance any amin'ny OMDA ireo olona ireo, iny redevance iny ny OMDA no migérer azy hitsinjara arakaraky ny artiste izay tokony hisitraka an'izay tamberibidy. Amafisina manomboka izao ny fanentanana sy ny fampafantarana ny fampidirana izany amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Raha tsy ivona ho any eto Antananarivo renivohitra, mandrina ny 50 sy 500 ireo mpivarotra CD nahazo fahazoana lalana. Fa olana mipetraka eo amin'ny famatsim-bola ho fanatsarana ny fomba fiasa ahafahana mametraka fotodrafitrasa maharitra eo anivon'ny federasiona ivondronan'ny orinasa madinika sy salatsalany eo amin'ny BTP sy hydraolika. Mahavelo-panantenana ny fanafainganana fandraisana fanapa-kevitra nambaran'ny filoham-pirenena raha ny fanazavana avoray. Fanadina Albertin Ramelarivo. Isan'ny zava-dehibe ho an'ny orinasa madinika sy salatsalana ny fanafainganana ny fandraisana fanapa-kevitra eo amin'ny fitondram-panjakana. Midika izany hoy ny eo anivon'ny BTP fa isy ny fanatsarana ny fitondrana ny raharaha eto amin'ny firenena. Vonona ny andray anjara amin'ny fampandrosoana izy ireo ary manana sosi-kevitra ahafahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa. Zava-dehibe ny fandraisan'ny filoham-pirenena fanapa-kevitra ny amin'ny karama farafahambaniny. Manaiky any filoka karama iny zay satria moa raha resaka entreprise formelle koa tsika, raha entreprise formelle zao amin'ny BTP vitsy ny olona mahazo 200 000 ariary zany karama.
manoana niny fizotan-karama zay mba hoe miaina kokoa tsara kokoa zany ny madinika zay ka raha trampiasa madinika zany salaire minimum zany 200 000 ariary dia tsy maintsy ampiakarinao izy dia manay tsisy olana ohany zay fa dia ataonay le izy non tsisy fandaminana resaka administratif fotsiny le izy hoe voaka le décret dia atao Hatreto misy ihany koa ny fepetra taken'ny banky eo amin'ny fampindramam-bola entina anaovana foto-drafitra samaharitra ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpikambana. Misy notion na risque dia banque koa nefa misy réglementation iarahana hoe misy mialina ny banky manome an'ilay hoe hatreto zany ny hoe taux bancaire misy amin'ny tsena misy eto amintsika amin'izao fotoana izao dia zay taux zay marina aloha fa somary mbola ambony izy amin'izao fotoana izao hoe fa efa misy projet maromaro misy fiaraha-miasa ny zavatra nasana amin'ny secteur ohatry zany dia hoe inona no rehefa vita ny séminaire ohatry zao hoe misy rafitra tokony hoe atsangana misy araky ny resahany intervenante moa hoe misy ataontsika hoe structure apetraky ny syndicat iarahana miasa iaraka amin'ny banque rehefa avy eo dia amin'ny alalan'iny avy eo no ahafahana ohatrohatry zao zany kay ny tena niveauna risque dia araka sy afaka négociena foana anaizanaty zany ary ange ny resaka taux négociana foana. Nisy ny fianambena ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny federasiona ivondrona ny orinasa madinika sy salatsala ny androany fotoana ny voriana sy ny arahan'ny dinika entina anatsarana ny fomba fiasa. Ny federasiona ivondrona ny orinasa madinika sy salatsalany izay ahitana mpikambana mihoatra ny 700 manerana ny faritra 2020 eto Madagasikara. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika ny CAP kafe eto Madagasikara sy ny antotanisa manaraka izany eo ihany koa ny andihan'ny faharoa amin'ny rally module zay karakarain'ny FMMS rehefa avy eo. Je suis en poudre à mon sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patazaka, j'aime souka samba sambata. Bonjour, bonjour, Nariwe. Bonjour, bonjour, Marukaraz Nabu Amnas, Salalota Zamianamnas. Je suis diabète. Bonjour. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arias seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arias. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arias. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Sahirana mafitra matoa izany jereo ty izy misolitika ny sary vao toditra ny setroka miasa mafy fa ira matora sokosa dia milamina tsara satria nisafidina ampiasa ny sary vodozem izay azo avy amin'ny teknika no hatsaraina mitsitsy mateza tsy be vovoka ny sary vodozem manaja ny tontolo iainana satria mampiena fanapahana azy ny fanamboarana ny sary vodozem. Sarbodozem, manova fiainanao. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor amin'ilay tiako be. Fa ny anoizatsika ny vaovao kosa indray dia tsy mitsamototongana ny CAP kafe eto Madagasikara tato anatin'ny 20 taona faran'izay Antony maro no mahatonga izany raha ny fanadihadiana natao
efa misy ny vahaolana 5 miandry ny fampiaran'ny fanjakana izany ho ny tompona ndraikitra ionina saina. Voly fanondrana isan'ny ahafantarana ny Madagasikara ny kafe. Frantsa, Belzika ary Maroc no isan'ireo firenena mandray ny voan-kafe avy eto an-toerana. Raha tao anatin'ireo firenena 520 mpanondrana kafe be indrindra maneran-tany i Madagasikara ny taona 520 sy 720. Ny totongana hatrany ny vokatra avy eto an-toerana ka ny amin'ny laharana fa 520 i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manoloana izany, ny fiara-mientan'ireo tokotelo, ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina ary ireo mpamboly no isan'ny ahafahana manarina izany ho ny lehibe ny sampandrara misana ny varotra maharitra eo anivon'ny ministeran'ny varotra, ny indostria ary ny asa tanana. Tokony hiverina andinika ny relance ny filière café eto Madagasikara mihitsy angambisika. Dia tsy maintsy mandrafitra indray zany Madagasikara ny antsoina hoe politique nationale du café. Tsara mampatsiahy eto fa efa nisy ny ENEV na ny examen national de l'export vert izay nipisehatra eo amin'ny sehatry ny kafe rehetra eto Madagasikara hatrany amin'ny faritra ny mandray anjara atao anatin'izay dia efa voarafitra ao anatin'izay ENEV izay ny plan d'action national 5 mbola tsy nampiarina fotoana afana mampiatra izay ngambany amin'izao fotoana izao. Isan'ny laharam-pamehana ihany koa ny fanofanana ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny kafe raha ny fanazavana hatrany ahafahana mamerina ny lazan'ny kafe avy eto Madagasikara. Ny fanatsarana sady ny kalitaon'ny kafe eto Madagasikara tsy dia matianina ny akamaroan'ireo ampisehatra ao anatin'izay. Donc tokony roso bebe kokoa ao anatin'izay mahamatianina izay. Fieritreretana sady ny relance izay ahafahana manentana ireo ampisehatra ao anatin'ny kafe mba hiditra bebe kokoa amin'ny sehatry ny export vert, izany hoe afaka piarina izay amin'ny alalan'ny famokarana ny vokatra biolojika na ny produit bio, ankoatry ny fidirana ho matianina tanteraka ao anatin'ny sehatry ny commerce équitable. Ankoatra izay, ilaina ihany koa ny fanavaozana ireo hazona kafe izay ny ankamaroany efa tamin'ny taona 700 sy 720. Araka ny hitantsika tao anatin'ny fadanadidina farany teo iny dia mitotonga ny sehampiarina kafe eto Madagasikara. Tonga eto amin'ny plateau-ny Cool TV amin'ny ity alina ity ionina saina hitondra misimisy kokoa mahakasika izay. Inona no antony mampitotongana izay hoe sehampiarina kafe izay eto Madagasikara? Miarabanao Lalaina David ary miaraba ihany koa ny isan-tokantrano manaraka izao fampahalalam-baovao izao. Ny antony lehibe nampitotongana izay sehampiarina kafe izay ho an'ny teto Madagasikara dia tany amin'ny taona 700 sy 720 tany ho any izay nampiena ny vidin'ny kafe teto Madagasikara satria raha novidiana $3 hatrany ny 1 kilao tany amin'ny taona 700 sy 720 sy 80 sy 720 nanomboka taty amin'ny taona 700 sy 720 zany dia nitotongana hatramin'ny $1 ka antony isan'ny hoe nampiena izay famokarana kafe izay satria dia kivy ireo tantsa sy ireo mpamokatra ary ireo mpandrara ny amin'ny hoe faty antoka zany no antony ny varotana ny kafe. Isan'ny antony iray ihany koa taty amin'ny taona 700 sy 720 nahazo aina indray izay vidin'ny kafe izay teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay tafiakatra hatramin'ny $3-4 ny 1 kilao. Nanomboka teo indray dia ireo izay ny sehatra teo amin'ny kafe zany ireo tantsa izay mbola tsy niova filera hafa moa zany ilazantsika azy dia tratran'ny hoe nioty ny kafe zany na mbola tsy matoa aza nitady ny fomba rehetra ahafahana hoe mandrakotra n'izay tsena iraisam-pirenena izay satria dia nararotana io fiakaran'ny vidin'ny kafe io ka nisy tamin'izany ny nioty ny kafe mbola tsy matoa ary nanao izany tao anaty raha mangotra ka ahafahana manenjika ny kalitao taky ny fenitra iraisam-pirenena. Rehefa naondrana nefa zany dia tratrany teo amin'ny fenitra iraisam-pirenena zany tsy voahaja ka simba nanomboka teo ny lazan'ny Madagasikara teo amin'ny kafe nanomboka ny taona 700 sy 720 nanomboka teo ihany koa no isan'ny antony iray nampitotongana tanteraka izay kafe izay teto Madagasikara. Ahoana kosa ary ny hoe vokatra kafe eto an-toerana? Ya, raha ny vokatra kafe ny taona 720 no taremarika ananana farany amin'izao fotoana izao izay azo teo anivon'ny ministeran'ny varotra. Raha ny ho an'ny taona 720 na tratra 5 sy 3 alina ny taona ny vokatra kafe tao anatin'izay taona izay. Ny enatrany zany tamin'ny taona 520 izay tsy nisy afa-tsy 3 alina taona sisa no vokatra kafe teto Madagasikara. Ho an'ny taona 220 7 sy 2 alina taona izany ary ny taona 720 500 sy 7 sy 2 alina taona.
tsara mariana ihany ny analayna davida izavy ireo toerana ahitana izay kafe izay ho an'ny eto Madagasikara. Raha ho an'ny kafe robusta ahitana izany any amin'ny faritra Atsinananoso, eo ihany koa ny amin'ny faritra Vatovavafitovinany any Mananjara iny. Ny robusta izay mandrakotra ny 570 ny kafe avy eto Madagasikara zany, ary ny kafe arabika ny 500 ambiny izay ahitana an'izany any Bealanana, Soavinandriana, Faratsio ary Fianarantsoa iny analayna Davida. Ary izay ny hoe vokatra eto an-toerana ahoana kosa ny fanondranana kafe ho an'ny Madagasikara manokana? Ya araka ny efa natsidikitsika teny Ampiandohana ny totongana izay fanondranana kafe makany ivelany izay, raha tany amin'ny 5 alina taona tany isika, ny taona 470 sy 700 telo amin'ny 7 sy 700 aty amin'ny taona 520 sy 20, nidina ambaniny 2 alina taona isika, ary ny nidina hatrany zany tamin'ny taona 420 sy 20 sy 720 sy 20. Zany hoe tsy mbola tafarina ny kafe, ny vidin'ny kafe sy ny sehampirina kafe eto Madagasikara. Antony maro moa mahatonga izany, ankoatran'ireo hetsapiante efa voninatsidikitsika tetsy Ampiandohana, eo ihany koa ny fahanteran'ireo hazo zany ambolenan'ny kafe, satria efa nisy tany amin'ny taona 900 sy 700 tany no mbola hitsinjana hatramin'izao. Raha ao anatin'izay makasika ny fanondranana zay, izavy ireo firenena hoe mandray ny vokatra kafe avy eto Madagasikara? Ya, firenena 3 no isan'ny hoe mandray izay vokatra avy eto Madagasikara izay, isan'izany la Frantsa, Maroc ary Belgique. Ho an'ny Frantsa tamin'ny taona 520 sy 20, 20 sy 10 taona no vokatra kafe naondrantsika tany la Frantsa. Ho an'ny Maroc teo amin'ny 700 taona teo izany, ary ho an'ny Belgique 90 sy 500 taona ho an'ny taona 520 sy 20. Niakatra izay fanondranana kafe nakany Frantsa izay ho an'ny taona 420 sy 20 nahatratra 400 sy 10 taona. Niakatra ihany koa izay ho an'ny Maroc izay nahatratra 710 sy 10 taona. Ho an'ny Belgique ihany koa niakatra vokatra izay 520 sy 700 sy 10 taona. Ary nidina ihany kosa nefa izay taty amin'ny taona 720 sy 20 taty, vokatra izay fiovaovany teo amin'ny vidin'ny kafe amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay. Ary ho an'ny la Frantsa dia nidina taty amin'ny 770 sy 100 taona taty, teo amin'izay 700 sy 100 taona izay ihany koa ho an'ny Belgique. Ary ho an'ny Maroc ihany koa dia taty amin'ny 700 sy 100 taona ny vokatra kafe naondrantsika tany ivelany. Zay ny amin'ireo fa ahoana kosa indray ary makasika ny hoe vidiny eto an-toerana sy any ivelany, satria efa natsidika ihany teny Ampiandohana fa nisy le hoe fatiantoka ho an'ireo tantsaha. Ya, raha ny vidin'ny kafe dia isan'ny mampametra-panontaniana ireo mpandraraha ihany koa, satria raha ny zava-misy ho an'ny kafe arabika manokana dia eo amin'ny 2,000 ariary eo ny masokarena lany ao anatin'izay kafe arabika izay, ary amidy zany hoe vidin'ny mpanangom-bokatra eo amin'ny 4,000 hatramin'ny 2 alina ariary eo, miankina amin'ny kalitao sy ny alaviran-toerana izany. Ary zany hoe amidy 5,000 sy 2 alina hatramin'ny 2 alina ny 1 kilao amin'izay kafe arabika izay. Ho an'ny robusta kosa indray dia 80 sy 110 ny masokarena nretantsa amin'ny kafe 1 kilao, ary vidin'ny mpandrarana ny mpanangom-bokatra 3,000 hatramin'ny 4,000 ariary ny 1 kilao. Zany hoe misy tombony zany ho an'ny tantsara, ho an'ny robusta manokana eo amin'ny 2,000 hatramin'ny 3,000 eo ny tombony ho an'ny robusta. Momba izay tsenan'ny kafe izay ho an'ny eto an-toerana, vidina eo amin'ny 5,000 sy 2 alina ariary hatramin'ny 5,000 sy 2 alina ariary ny kilao an'ny kafe. Eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nefa amin'izao fotoana izao eo amin'ny eo anelanelany 4,000 hatramin'ny 4,000 ariary ny kilao an'ny kafe analayna Davida. Zany hoe mora ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny vidin'ny kafe eto an-toerana, ka mahatonga ireo mpandraraha mifantoka amin'ny fandrakofana ny tsena anatiny noho izay vidiny izay. Isany ihany koa nahatonga ny fienany ny fanondran'ny Madagasikara ny kafe makany ivelany. Ankasitrahana io nasaina nitondra fanazavana sy ny antotanisa makasika izay hoe sehampiarina kafe izay eto Madagasikara. Ya, dia ankasitrahana koa ianao analayna Davida, ary medrika ny velomany mandra-pitafa ho an'ny isan-tokantrano anaraka izao. Zay ny amin'iny fa tsy ampiasaina amin'ny antony nanaovana azy ny abribus eto Antananarivo. Zary lasa fipetrapetrahan'ny olona sy fivarotana etam-barotra maro izany
any miteraka olana amin'ny fifamovoazana ihany koa. Tatajivery aza. Lasa fakanaina sy fipetrapetrahana ireo abribus manerana Antananarivo. Lasa fivarotan'ny olona kojakoja isan-karazany ihany koa. Marina fa ho an'ny firindran'ny fitateram-bahoaka no nanaovana ireny fotodrafitrasa ireny. Efa misy toromarika mazava eny amin'izy ireny. Anisan'izany ny tsy azahoana mivarotra sy ny tsy fahazahoana mametraka afisy. Miteraka fikorontanan'ny fifamoivoizana ihany koa ny tsy fanajana ny lama napetraka. Tsy misy fanaraha-maso ataon'ny komuna Antananarivo renivohitra taoriana avy tan'ireny fotodrafitrasa ireny, any ka lasa toerana fangatahana sy fipetrapetrahana izany ankehitriny. Maka rivotrevitra zany mba toko eto mipetraka eto isan'andro mipetraka eto misy lerana dia amin'ny hariva amin'ny efatra miala eto. Raha nanontaniana ny teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra, nanamafy izy ireo fa tsy azo atao mihitsy ny mivarotra eny amin'ireny toerana. Le fanamariana ary izany indrindra no nahatonga ny ben'ny tanàna Antananarivo namoaka arrêté municipal mitondra laharana 393 mandrara ny fanaovana activité commerciale anaty abribus sy refuge la bus. Magaga nefa fa milaza ireo mpivarotra fa mitaky vola amin'izy ireo ny fivondronana rehefa mivarotra izy ireo. Vola izy maka 200 zareo isako mandalo eto isan'andro amin'ny efatra eo na amin'ny efatra sasany eo. Mety fantatro ny komina ho karaha manisam-bolana moa fantatry zareo koa tsy maintsy makamaka reny fivondronana ireny fa hodidiny zareo takomanao. Fivondronana ihany maka aminay fa ilay mpivarotra vaovao reny angalan'ny lehibe an-tsena. Mametra-panontaniana maro ny amin'ny fampanajana sy fanajana ireny fotodrafitrasa nandaniam-bola ireny eto Antananarivo renivohitra. Aiza ny fanaraha-maso sy ny fampanarahan-dalàna. Aiza ho aiza ihany koa ny fanajan'ny tsiraray ny fananana iombonana. Ary indrindra ny fomba nanaovana fanadiadiana mialohany nananganana ireny fotodrafitrasa iombonana ireny raha mifandrify marina amin'ny filan'ny maro. Fatotolon'ny fanamorina fiarakodia ho tanterahana mandritry ny telo andro ny andehan'ny faharoa amin'ny rally motule izay karakarain'ny FMMS SAM mpandeha anjara maro ihany koa no andrasana amin'izany. Albertin Ramelarivo. Ho tanterahana manomboka ny fa-17 ka hatramin'ny fa-19 ny volana May ho avy izao ny deuxième rallye de motule izay deuxième manche du championnat de rallye de Madagascar ihany koa izay karakarain'ny FFMS SAM. Lalana amin'ny refy 7,700 km no ifaninanana. Misy ihany koa ny épreuve spéciale na ny fifaninanana manokana izay mirefy 20,100 km. Sodiama no départ amin'ny Zoma fa 17 volana May. Dia avy eo mandeha makany Masindray mivoaka Anjeva, Masindray église mivoaka Anjeva mandalo croisement Ambohidraondrina zany manao réparation izy avy eo Talatamorokay mahatratra 20 minitra amin'ny fanamboarany amin'ny fiarakodia eo dia mitodito miverina aty amin'ny Avonaland indray izy ao indray izy matory ny Asabotsy alina. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora indray izy no miainga eo amin'ny Avonaland mandeha manao faninanana manaraka faninanana fahavalo izay miainga eo amin'ny croisement Ambohiboangy. Io moa zany dia azo atao spécial spectateur ihany koa ho an'ireo olona tsy afaka andeha anatrika ho any Amerikanjaka sy Talatamorokay satria io dia akaiky kely. Misy point spectateur na atao hoe point spectacle maromaro ao anatin'io spécial io. Avy eo izy makena Masindray indray mandray ny faninanana manokana manaraka dia todidomaka any Androroro indray. Dia misy réparation Androroro dia avy eo miainga Androroro mbola misy faninanana manokana anankiray makany Akadinandrina. Ao Akadinandrina misy regroupement amin'ny terrain de foot ao amin'ny tanàna Akadinandrina dia manao ny miverina indray izy Akadinandrina Androroro dia tonga dia mamonjy aty Ambohimanambola dia manao an'ilay spécial spectateur izay nresahako tany am-piandohana teo izy fa miverina indray. Io spécial io zany spécial farany ary io ihany koa ilay antsoina amin'ny hoe power stage. Natao hoe power stage moa zany dia faninanana anankiray ahafahana mahazo point na isa. Akoatran'ilay azo any amin'ny classement any amin'ny arrivée finale dia izay mahazo voalohany eo ihany koa hatrany amin'ny fahadimy izy zay raha tsy diso ny fitadidiako dia mahazo point ihany koa izay manampy anazy amin'ny fiadinany tompon-daka amin'ny Madagasikara. Isy vahiny mpanamory andray anjara amin'ny fifaninanana araka ny vinavina hatreto 570 ny fiara andray anjara. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatana vaovao tamin'ity alina ity sorana nanaraka izany. Sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa. Soa fa tsara dalto.
maro karazagna go aminazy tsara loatra za miala aminazy zitsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette Koubé. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.